nanazava ny mahazava-doza anty-toetsaina manikeanina ity ny mpanoratra anglisy Robert Stevenson. Dia nanoratra boky mihitsy izy tamin'ny enina valopolo sy valonjato sy arivo mitondra ny lohateny hoe The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Tantarany Dr. Jekyll sy Andriamatoa Hyde. Olona iray ihany Dr. Jekyll sy Andriamatoa Hyde, fa miovaova endrika izy arakaraka ny zava-mitranga. Miseho Dr. Jekyll olona manan-kaja izy andavanandro. Io Dr. Jekyll io ihany anefa araka n'le tantara no nanamboatra tambavy sotroiny rehefa te hiseho olona masiaka sy mpamalifaty izy. Mbola maro indrisy malagasy manana toetsaina manikeanina satria ratsy ny fanabeazana natao teto tany an-tsekoly ary indrindra tany am-piangonana. Tsy tia andratsiraka dia miantsampy avy hatrany amin'ny olona nanongana andratsiraka. Tsy tia andravalimanana dia miantsampy avy hatrany amin'ny olona nanongana andravalimanana. Tsy tia ny FFKM dia miantsampy amin'ny RABKS mpanenjika fivavahana. Tsy tia ny antitra dia miantsampy amin'ny tanora tsy matotsaina. Ireny no milaza hoe tsisy zavatra azo antenena intsony amin'ireo dinosaure politika efa soara ireo. Avelo ho an'ny tanora amin'izay ny sehatra satria tanora ny 800 ny malagasy. Izany toetsaina manikeanina manilika ny antitra miantsampy an'ny tanora izany no mahavery an'ity firenena ity. Amin'ny kolotsain'ny firenena rehetra misy foana ny anatra mikasika ny tokony anajany tanora ny zokiolona sy ny ray aman-dreny. Ao amin'ny kolotsaina frantsay ohatra misy ny hoe si jeunesse savait si vieillesse pouvait. Raha mba mahafantatra ny tanora, raha mba navita ny antitra tsy nisy ny indrisy sy ny tahaka izay. Amin'ny kolotsaina anglisy misy ny hoe if youth but knew and age were able, then poverty would be a fable. Raha mba nahalala ny tanora, raha mba navita ny antitra lasa angano ny fahantrana. Amin'ny kolotsaina malagasy misy koa ny hoe mananjoky afaka olateny, mananjandry afaka olanentana. Tsy azavaiko zany satria fantatsika rehetra ny dikany. Tsy mahatsapa an'izany ny olona manana toetsaina manikeanina ka miala amin'ny antitra dia miantsampy an'ny zatovo vao maniry kokotsomotro izay vao maly no maly no vaky feo. Aiza Madagasikara izao? Ony Amiral Ratsirika teo amin'ny TV+. Rehefa mitsabo olona marary, raha diso ny diagnostika, diso ny fanafody omena izay mety ahafaty an'ilay marary. Izany tompoko no mitranga eto Madagasikara izao. Aretina ara-panagoavana malagasy no misy kanefa aretina politika amin'ny fifandraisana amin'ny vahiny no tsaboina. Dia antsoina eto Madagasikara izao karazana dokotera mpanompo sampy avy any ivelany rehetra izao. Dia ny mpisorony bala sy ny mpivavaka amin'ny masoandro dia diso ny fanafody omeny satria tondrozotra avy amin'ny satana. Dia izao i Madagasikara ambavahoana izao. Mandeha any ny aty hevitra Andriamatoa Raintsoanary ny fianakaviam-be iraisam-pirenena moa manindry hatreto aloha fa amin'ny 24 Jolay ny fifidianana no tsy maintsy atao na ino kidona na ino kiatra. Anisan'ny manosika mafy andrany ny ONU, ny SADC, ny COI, ny Union Africaine sy ny sisa. Misisika mafy koa reo candidat mpanohana n'izay foronan-kevitra izay mba ho tanteraka ity fifidianana amin'ny 24 Jolay ity. Dia mametraka foana fa ny fifidianana no vahaolana ivoahana amin'izao krizy eto Madagasikara zao satria efa mijaly loatra ny vahoaka malagasy araka ny ambaran'izy ireo. Ny zava-misy mitranga nefa Andriamatoa Raintsoanary maro indrindrandrindra saika manimbatsembana ny fanatanterahana fifidianana avokoa ny resaka misy. Tsika moa dia efa imbetsaka namerimberina ohatra ny hoe ity resaka logiciel ikarakarana sy anaovana ny kirakira tarehimarika amin'ny fifidianana ity mbola tsy mazava hatramin'izao tsika miteny zao.
tsy mbola voavaly hoe resaka doublon, ao ny fampiavana nataon'ny FFKM manengy tamin'ireny teny vato reny sy ny sisa, ao ny ampahan'olona mieritreritra hoe sao de tokony ahemitra kely ny fifidianana, ao arany mametraka mihitsy hoe isy ve sa tsy isy ty fifidianana ty. Ka raha ianao mamaly an'izany Andriamatoa Raintsoanary, ahoana ny fijerinao azy?